Fahamerabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 14 volana novambra ity ary misaotra antsika izay mbola manaraka mandrakariva an'izao fandaran'izao. Mirary ny soa indrindra ary koa maniry ny isinsoa sy ny fitombona ara-panahy eo amin'ny isam-batan'olona sy ny tokantrano tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amofinainana io dia efa afaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay fa mbola nomenao tompo-taona sy tombonandro indray ahafahanay mandinika ny teninao. Meteza ianao tompo hanazava izany araka ny sitraponao ary aoka tsy fahazarana andraisanay an'izany fa tena zavatra ilainay tokoa satria fantatray fa rehefa mitombo amin'ny fahalalana anao izahay dia tsy misy ahiahy eto amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Tenena tompo fa voniko iainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay lehibe ny mpanao trano. Ilay lehibe ny mpanao trano nalaina amin'ny Hebreo 7:4 manao hoe fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Amen. Vato voapaika nalaina avy tany an-tendrombohitra no nanorenana ny tempolo jiosy ary ny vato tsirairay dia nomanina haka ny toerany ao amin'ny tempolo. Voapaika sy voalambolambo ary voazahatoetra mialohan'ny nitondrana azy tany Jerosalema izany. Ary rehefa nentina eo amin'ny toerana izay hanorenana ny zavatra rehetra dia nizotra amin'ny fanorenana izay tsy nandrenesana na feon'ny famaky na tanana akory aza. Maneho ny tenipoly ara-panahin'Andriamanitra ny trano fiangonana. Izay ahitana fitaovana maro be nangonina avy tany amin'ny firenena samihafa sy ny fiteny samihafa, ny olona samihafa, ny toerana samihafa, ny ambony sy ny ambaniny, mpanankarena na ny mahantra, ny nandihy fianarana sy ny tsy nandihy fianarana, sy fitaovana maty izay mbola hokapohina amin'ny tanana sy ny fandraka akorin'ireo fa vato velona izay nalaina avy tamin'izao tontolo izao. Rehefa voarina io tempolo io dia ho ravoraro amin'ny lafiny rehetra ary ho fitalanjon'ny anjely sy ny olombelona izany satria Andriamanitra no mpanorina ny zavatra rehetra. Tsy misy olona na firenena izay tonga lafatra eo amin'ny fisainany sy ny fahazarany. Tsy maintsy mianatra amin'ny hafa isika. Arak'izay antian'Andriamanitra ny fangaroan'ireo samihafa firenena mba hiraisan'izy ireo amin'ny fisainana sy hiraisan'ny tanjona. Amin'izay voaseho ny ohatry ny firaisana ao amin'ny Kristy. Azon'Andriamanitra taona mitondra ny olona any amin'ny toerana izay handraisany fahamarinana. Aoka ny tompo no hifeny saina sy hamolavolana izany tahaka ny hamolavolana ny tanimanga eo amin'ny tanan'ny mpanao vilany. Dia tsy hisy ireo fahasamihafan'ireo. Tsy manana ohatra entina hoariana isika fa tokana ihany dia Kristy Jesosy. Mampitanjana anareo aho izy rahalahy sy ranabavy mba tsy hanangana rindrin'ny fampisarahana. Mifanohitra amin'izany manko tokony ataontsika. Ka tsaho izay androdanana izany rindrina izany. Na aiza ahitana an'izany. Tokony hiezaka isika mba hampihavana ny rehetra amin'i Jesosy, mba hiasa ho amin'ny tanjona anankiray dia ny famonjenan'ireo olombelona rahalahintsika. N'inona izany zavatra misy ary ny tena tokony ahitana antsika dia tokony olo ny fampihavanana. Fa hoy ny tompo hoe sambatra izy ny mpampihavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mba ao aminao tokoa izany teny izany. Aoka ianao olo ny fampihavanana eo amin'ny tontolo rehetra misy ianao, amin'ny tontolo ny arak'asa, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny namana. Fa tsy olona mpitarikady sanatria fa olo ny fampihavanana sy olo ny filaminana. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Amin'ity anio ity dia mifona aminao izay noho ny amin'ny tsy fahamendrehanay. Mety nandeha amin'ny toe-po sy ny fahazarana izay tsy mety izay. Ankehitriny kosa izahay dia te handeha araka ny fitiavanao. Ianao izay nanome fitiavana ho an'ny olona rehetra dia tianay mba hitoetra ao anatinay ihany koa mba hahafahanay manome fitiavana ho an'ny hafa. Ampianaro izay mba olona fihavanana tokoa ka ho hita taratra fa efa niaraka taminao tokoa izahay mba hahatonga ny hafa hanaraka anay ihany koa eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miaro